tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny atsaram-pon'ny Tompo dia magnerana ny tany, ny lanitra no vita dia ny tenin'ny Tompo. Alleluia. Ankafaliana ankaravoana no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ety onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitamitra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika EOV jiaby tratran'izao alahady faefatra amin'ny fankalazagna ny Paka izao amin'ny taona B dia faly miarahaba ny pretra, faly miarahaba ny religieuses lahy sy vavy, faly miarahaba ny seminarista ny zoky sy ny zandriny, izay tratran'izao alahady faefatra izao izay alahady ny mpiandrony tsara. Koa amin'izao alahady faefatra izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe i Jesoa mpiandrony tsara. Neo renesitsika irevaky teny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany dia feno ny fanahy masina i Piera ka nilaza hoe: ry mpitondra ny vahoaka sy loholon'ny Israely, raha ny amin'ny soa nataonay tamin'ilay lehilahy nalemy sy nahasitra anazy no anadinana anay anio, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny vahoaka Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nofantsianareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra ho velona no nahasitrana io lehilahy nitsangana teo masonareo io. Iny Jesosy iny no vato narianareo mpanao trano, kanjo tonga vato fehizoro kosa, ary tsy misy anaran-kafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona hahazo antsika famonjena. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ni
tunatsipiny mpanortranga noinonoy nonalaina natao faisoro nivato niva tunatsipiny mpanortranga de Kristi tompo Andriamanitra. Attends bien toi, vous va tsara les tons. Famandrakizay ny fitiavany Dans l'Israël et les fiens à Kavine. Famandrakizay ny fitiavany Dans les Aron à les fiens à Kavine. Famandrakizay ny fitiavany Dans les matins où Jambu a ses tombes. Famandrakizay ny fitiavany Les paurin dans l'union les tons. Kayeno ny dendro alalaine Ai di tombo katisi aikwe. tsy misy afamano itray niva tunatsipiny mpanortrana noy nonalaina natao faisoro niva tunatsipiny mpanortrana de Kristi tompo Andriamanitra. Fa momba ny tompo sy manampiany Mandriniko ny fahavaloko aleo de aleo re mifefy amy tompo izay re mifefy amanolona aleo kotoko re mifefy amy tompo izay amin'ny olo mahery ronjy namafy afatina ho lavo tonga namonjy any tompo aiko fahery komantsy izy tompo nanaiko mpamonjy ny akoe io misy faly afatra-pamonjena ny ansao antrano ny marina niva tunatsipiny mpanortrana noy nonalaina natao faisoro niva tunatsipiny mpanortrana de Kristi tompo Andriamanitra. Natsotra ny tompo ny tanan-kavana. Natsotra ny anapatra ny herine Ikavokelo na tsimba ho faty iansa nataon'Andriamanitra Nitsapa himafy toko izy tompo. kinanja tsy fony ho fahatsy Voay faravara ny fahamarinana idira mpisaotra ny tompo Maieto tokony faravara ny tompo. ny marina no miditramine Saona penao fa miaino ary tompo. nanaiko mpamonjy ny ajo niva tunatsipiny mpanortrana noy nonalaina natao faisoro niva tunatsipiny mpanortrana de Kristi tompo Andriamanitra. ny vato na tsipiny mpanoritra Noino natao faisoro zany no asa nataon'izy tompo nagalika ny maso mijery sao reno andro nataon'izy tompo iravoravo ny faliane avary tompo tongava hamonjy tongava nome fanesena ara ny tompo no itsofanaraha ze tonga miseho anatrehane itsofinay rano toko ianareo ivory atao trano ny tompo niva tunatsipiny mpanortrana noy nonalaina natao faisoro niva tunatsipiny mpanortrana
Vateran'Andriamanitra ilay tompontsika avy milahara mitansapatkasy mitompo Andriamanitra isarako enazy ataovy atsoavo fa tsara ny tompo ataovy atsoavo ny ray izay ny zanaka sy ny fanahy mpankahely ny vatonatsipy ny mpanohitrana nohi tronalaina natao feisoro ny vatonatsipy ny mpanohitrana de Kristy tompo Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany ny masina Joana apôstôly. Ry hava malala endre ity abe ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika dia noho izy tsy mahalala azy. Ry malala zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola tsy naseho izay tena ho toetrantsika, fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantantsika fa anaka azy isika satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika menakavana ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina soratany masina Joany voninahitra ny eo ry Tompo ao amin'ny toko 10 andininy 12 ka hatramin'ny 20. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny jodina nanao hoe izao no mpiandrondro tsara. Ny mpiandrondro tsara dia mahafoy ny ainy ho an'ny ondriny, fa ny mpikarama kosa no izy tsy mpiandrondry na tompony ondry vao mahita ny amboa dia tamy dia ilaozany mandositra ny ondry, fa ny amboa dia no avelany eo isambotra sy ampiahaka azy satria mpikarama izy ka tsy rarahainy akory ny ondry. Izao no mpiandrondro tsara sady mahalala ny ahy aho no fantatry ny ahy, tahaka ny ahalalany ray ahy no ahalalako ny ray koa, ary izao koa mahafony aiko ho an'ny ondriko. Mbola manana ondry hafa koa aho izay tsy amin'ity vala ity, ka tsy maintsy hoentiko izy sy hihaino ny feoko, dia ho tonga valan'ondry tokana sy mpiandro tokana. Izao no itiavany ray ahy satria mahafony aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy maka azy amiko fa ny tenako ihany no mahafoy azy. Manam-pahefana hafoy azy aho ary manam-pahefana handray azy indray. Izany no didy azoko tamin'ny raiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
kristianina ava-malala, mbola tena ao anatin'ny fankalazana ny Paka tanteraka isika, ary raha mahasikaritra asika mba hivelomasika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana tolotry ny Paka amintsika izany, ka hitoerantsika ao amin'ny Jesoa sy toeran'ny Jesoa tafasangako velona ao amintsika, fandrindra amin'izao andro sarotra lalovasika zao. Amin'izao ady etrehantsika amin'ity fahavalo sy tamaso dia ty demony korontana virus ty dia atolotry ny eglizy ary isaky ny alahady ireo toetra ny Jesoa mba ankaheresika irosy lalandava kokoa eo anivon'ny fiainana izarany hafalian'ny Paka, anao ny depart vaovao, lay fiaingana vaovao. Efa nampisehovisika teto io tamin'ny alahady lasa teo, alahady ny Paka ny bantsinansika. Raha tamin'ny alahady ny Paka ary dia niarany banjina an Jesoa nandresiny rasy rehetra sika ny sangako velona, izy no aina velona ao amintsika ka mahatonga sika zanak'Andriamanitra, eglizy olona velona eo anivon'izao tontolo izao. Tamin'ny alahady faharoa dia i Jesoa famindrapon'Andriamanitra velona eo anivosika no nibanjintsika. Tamin'ny alahady fahatelo kosa dia Jesoa miarabelona amintsika, mizara ny manta sy ny masaka, tsy matoto sanatria i Jesoa nitsangako velona fa olona velona miara misakafo amintsika, ary zany noentsika mamakivaky ny fiainana, aizasika mampitrotra ny fiainana sy ny finoana. Amin'izao alahady faefatra zao kosa ary i Jesoa mpiandrony tsara, mahalala sika ondriny, mamelona sy misimina sika ondriny no banjintsika sy ankalazaisika. Izany no mahatonga sika sy ny eglizy eran-tany hibanjina manokana momba ny fiantsoan'Andriamanitra amin'izao alahady faefatra ny Paka izao, satria na pretra na voatokana na lahika dia mifototra ary miainga amin'ny batemy ny fiainany manontolo, ka mahatonga azy hoe missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona mitafy any Kristy ka antsoina hoe kristianina. Matetika nefa raha miresaka fiantsoan'Andriamanitra dia sy afenina fa ny tonga ao an-tsaintsika voalohany indrindra dia ny pretra sy ny religiozy sy mahagaga zany, satria antsoin'Andriamanitra ireto andray fahasoavana manokana ahafahan'izy ireo anahaka ny fiainan'ny Kristy, anahaka ny Jesoa amin'ny alalan'ny voady sy ny fanokonana tena, ary indrindra amin'ny fanamasinana ho an'ny pretra, izany hoe mandray ny sakramentany filaharana. Mivavaka ary sika mba hanahaka ny Jesoa tokoa izy ireo, mivavaka isika mba hanapretra masina, pretra mitoetra tanteraka ao amin'ny Jesoa sy toeran'ny Jesoa, ka mamokatra ny fiainana, mamokatra izy raha hitasika amin'ny izy ireo lay endriky ny Jesoa mpiandrony sara. Pretra mamokatra izy ireo raha vavolombelona manahaka ny Kristy tokoa izy ireo. Engany ireo voatokana religiozy lehilahy sy vehivavy, ireo pretra tsika ziaby anahaka ny fitiavan'i Jesoa ka n'olo tena amin'ny fanehoam-pitiavana amin'ny toerana rehetra andrana azy. Tsarovy ry kristianina havana fa raha mivavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra sika dia mivavaka koa ho an'izay vita batemy rehetra araka ny voalaza sika teo mba ho apôstôly, satria iraky Kristy eo anivon'izao tontolo izao ny vita batemy rehetrarehetra, ny eove rehetrarehetra, mba ho fanasina sy fahazavana ho an'ireo manodidina, mba ho eove missionnaire ho tabernakla velona eo amin'ny toerana misy azy. Izany rehetra izany no ivavahsika amin'izao alahady faefatra ny Paka izay ankalazasika an Jesoa mpiandrony tsara, ka atsiaro manokana ny Papa isika, izy no mpiandrony tsara ho asika, atsiaro manokana ireo eveka sy ireo pretra rehetra isika, ivavaka manokana isika ho an'ireo manana andraikitra eo anivon'ny eglizy, ary ivavaka ihany koa ho an'ireo mpitondra manam-pahefana rehetrarehetra, fa antsoina ho mpiandry ondry ihany koa izy ireo. Andeha ary
hobanjintsika ireo toetra ny mpiandrony tsara ka ahafahantsika mba hivelona n'izany mampiandrony tsara sika izany araky ny toerana rehetrarehetra misy asika, satria izay no ahafahantsika mifampisimbona sy mifanasoa ary ahitasika n'izay frately toty, ary amin'ny alalan'izay no androrenansika n'izay maha olo raika asika ziaby zay. Antsona mpiandrony tsara tokoa manko i Jesoa satria mahafoy ny aina izy ihany no manambara zany, ary matetika izy no milaza izany. Anisan'ny toetra takina zany ho an'izay iraina ho mpiandrony tsara ny fahafoizan-tena sy manao kobaka ambava tokoa i Jesoa fa ivelomany izay lazainy. Nanasa ny tongotra ny mpianatra izy ary nanolotra ny aina teo ambonin'ny hazo fizaliana. Raha te hanorina eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra lay nysony papa hoe frately tutti, mira olo raika sika ziaby, dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fahafoizana izay. Ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompoana no ahafahantsika tokoa mifanasoa sy mifampisimbona ary mikasaka ny soiombonana. Mampasiahy ny tenin'ny papa raha nyresaka mikasaka ny Masinday Joseph izy, tsy sefo no kasainy zao tontolo zao fa ray ikarakara sy kolokolo azy tahaka ny Masinday Joseph na afoy ho an'ny fianakaviana maritra nataony Nazareta. Tamin'ny alalan'ny asa fitoriana, tamin'ny fampianarana nataony tamin'ny fanomezana sakafo ny voaka marobe nanaraka azy tany anefitra, tamin'ny famantarana maro samihafa no nentiny Jesoa nanambara ny fahafoizany, ary faratampony amin'izany ny fahafoizany ainy teo ambonin'ny hazo fizaliana. Azo lazaina fa anjara-piainantsika kristianina ny fahafoizana raha atao amin'ny teny hafa. Io ny identité sika ny fahafoizana, ary io no ambarany ny papa ao amin'ny encyclique ny farany raha te hanorina an'ity fianakaviam-be n'Andriamanitra isika, lay fianakavian-janahary, lay olo raika asika ziaby ao anatin'ny fahafoizana tokoa. Nambaran'i Jesoa ny mifanohitra amin'izay dia ny mpiandrondry rasy vao mahita ny ambodia dia mamela ny ondriny ka mandeha amin'ny toerakafa. Ao koa ny mpiandrondry rasy izay mivelona misesitra ny ondriny ka okarisika ho tahaka ny Jesoa, izy ny mpiandrondry tsara. Oka isika sy amela ny ondry sika fa fohy tena ho azy ireo, ary oka isika amelona ny ondry fa sy sesitra ny ondry, ary amin'izay mifamelona isika ka manorina an'izay fianakavian-janahary frately tutti, olo raika sika ziaby araky ny fahafoizana nomen'Andriamanitra ny talenta isika, ka toy izay anangana hevitra, toy izay ifampizarazara, toy izay ifanilikilika, dia ampiasao ny talentanao anasoavana ny hafa, isimbinanao ny hafa ary ikasanao ny soiombonana. Manontany teny isika ankehitriny, aiza amin'ireo ambaran'i Jesoa ary ao amin'ny evanjely no misy isika? Ilay mpiandrondry tsara ve sa ny mpiandrondry rasy? Sao de ray nareny mpianakaviana tsy miaro na mikolokolo ny zanany isika, fa indrindra amin'izao andro sarotra izao. So sanatria isika pretra na religiozy na eveka manararoatra mitady ho an'ny tenany samirery, mihinana ny ondry matavy araky ny voalazany mivaky teny. Tsara ho dinina izany amin'izao andro fankalazana ny mpiandrondry tsara izao. Tsara isika mandiny tena tsara, mianso asika Jesoa anaraka azy, mianso asika ny eglizy soary mamela ny hafa eo ambany maso, atao ampimama ho sesefina ny maizy azy sy mijery ny rariny, fa faly amin'ny fafinaretana isan-karazany, ka adino fa mpiandrony tsara ianao amin'ny toerana misy ianao. Isika rehetra ny sy maintsy mandiny tena ka miavao amin'izao paka izao, anao lay départ vaovao amin'ny alalan'ny firososika amin'ny changement radical de comportement. Raha tiasika tokoa iova zao zavatra iainasika izao, dia mitaky fiovampenitra mahery vaika hoy ny papa eo amin'ny fomba fiainana sy amin'ny fitondratena. Manana modely isika vo
vonankalazaisika sy ela ny fetiny Lucien Botovasoa zay fantatra sika sara ny tantarany na foy sy nanolotra ny ainy izy. Azo lazaina fa laika votom-pinoana nanaka an' Jesoa mpiandrony tsara Lucien Botovasoa sy ny lozany ny ondriny araky ny fantatrasika ny tantarany na dia afaka nandositra any anala azy izy fa niverina ny karakara ary indrindra nanangona azy ireo niarany vavaka ho an'ny fandriampahalemana sy ny fifankatiavana sy navozy izy nanolotra ny ainy ho fanavotana ny maro. Mila olona ohatran'ny Lucien Botovasoa izao andro sarotra enasika izao. Aokaresika ivelona ny mampiandrony sara ka hikarakara azy ireo araky ny toerana sy ny zava-misy enasika. Samy manana ny ondry karakarainy isika sy kiraikiraiky, na ny papa, na ny eveka, na ny pretra, na ny religiozy, na ny mpanabe, na ny mpampianatra, na ny manam-pahefana isasokaziny sy isatokony, fa indrindra ny mpitondra eo amin'ny firenena sy eo amin'ny faritra, indrindra amin'izao krizy ny korontana virus zao. Tandremo so sanatria anarotra zay ondry apetraka Andriamanitra karakara isika, fa zay nataony hoe mercenaire mpiandrondry rasy. Misy kritera anankiray koa nanambarany Jesoa ahafahasika mahafantatra ny ondry ankoatry ny fahafozatena de sinona fa ny fahalalana ny ondry araky ny voalaza sady malala ny ondry ko ao no fantatry ny ondriko hoy Jesoa. Izany ny kritera anankiray lehibe ihany koa mahampiandrony tsara raha mahafantatra sy mahalala ny ondriny ary fantatry ny ondriny. Izany hoe mirindra tsara ny fifandraisana eo amin'ny mpiandrony sy ny ondry, mifankafantatra tsara ka ny feo aza dia efa afantarany hoe tahaka an'izao izy na tahaka an'izao ny ilaina na tahaka an'izao ny zava-misy. Ny teny hoe mahalala tokoa manko ao amin'ny Baiboly dia manambara fa misy fifandraisana lalana sy hoe mahafantatra akandrina fosiny ny atao hoe mahalala, fa miditra amin'ny tena fiainana, miditra ao am-pon'ilay fantatra zay ny atao hoe mahalala, fa mahanana traikefaka fantatra izay rehetra momba azy. I Jesoa dia mahalala sika sy kiraikiraiky ka izany no mampiandrony tsara azy. Raha tadiditsika sara tamin'ny andron'ny Paka dia nianso ny anarany Marie Madeleine izy ka tonga dia fantatry ny Marie Madeleine hoe ny tompo io rabony io nianso lay mpampianatra hokary ho sapasika fa mahalala sika tokoa i Jesoa ary mahalala izao fiainasika izao. Ary oka isika manana andraikitra rehetra mba halala ny ondrisika tahaka an' Jesoa, vokatry ny fifandraisana sara zany ka takina amintsika rehetra mpiandrondry na ray na renim-pianakaviana na religiozy na pretra na eveka na manam-pahefana io fahalalana ny ondry amin'ny alalan'ny fifandraisana lalana io. Ny fahatelo amin'ny toetra zay misongadina amin'izay mpiandrony sara zay dia ny fahaizany mampivondrona, mampiombona, ary izany ilay mpiandrony sara di Jesoa izay nataon'i Jesoa ampiombona ny ondry rehetrarehetra ao anatin'ny valinatokana, ary izay ihany koa no anjaran'ny mpiandrony sara rehetrarehetra ho mpampiombona sy mpampiavana tahaka an' Jesoa. Ny nanoloran'ny ainy dia ny fahafantarany asika ka ny tanjona nanoloran'ny ny ainy ary ny ezaka rehetra nataony dia mba ampiombona asika, ampivondrona asika olo raika ao aminy, ary io ny voalazan'ny Papa ao amin'ny ensiklika Fratelli Tutti, olo raika asika ziaby. Zany hoe rehefa mpitarika ianao, rehefa mpiandrondry ianao, rehefa manana fahefana sy fahefana hoentina mamoritra fa manompo, ary zay fahefana hoentina manompo izay amin'ny alalan'ny fahafoizina no mampiombona. Ary de metondray de manana modely sika ao amin'ny Lucien Botovasoa satria nahalala sara ny olona tao voapeny izy no sady fantatra izy ireo raha be fihavanana no esona azy lalana sy mainsy araisika koa izany, fa indrindra isika manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina ny mahalala sy mahafoy an'ireo zay ambany fahefasika mampiandrony sara sika.
iainasika koa ny afatry ny papa raha nanomeany Masinday Josefa modely izy mila baba mila fondray zao tontolo zao zany hoe fondray zay mampiombona fondray mandreny zay mampiombona ka mifanasoa sy mifampisimina fandrindra am'izao andro sarotra diavysika izao am'izao fotoana edivasika amin'ny korontana virus zao manamafy zany ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany matoa mpiandrony sara lay voalaza ny mpaminany ary tanteraka tokoa izany satria ny anaran'i Jesoa dia midika mpamonjy mpampiomina asika ka azahosika ny famonjena ary efa natolony asika raha teo ny ainy io ny fahefana mampiavaka an' Jesoa fahefana mitondra famonjena fa sy fahefana mamoritra ho isika teo na manapotika na mampisarasaraka na manongana fa fahefana manangona mba fahefana hitondra an'izay fiombonana zay ny fahefana zao tontolo zao tokoa moa dia fahefana manangandrindrina satria entan'ny fitiavatena hoentina azahoana arena anam-pitena ny hafa sy fahefana tahaka izany ny an'i Jesoa fa fahefana mahafoy hatramin'ny aina azy io ka izay indrindra mahatoteny azy teo amin'ny mpiarabelona taminy ka mampiombona ary izay fiombonana zay nitondra amin'ny tena fiadanana marina mananatra siky Masinday Joany ao amin'ny vakiteny faharoa anakan' Jesoa ka hita azy araky ny tena toetrany ary ny tena toetrany Jesoa dia ilay toetrany mpiandrony sara vao nytanisasika teo matoy isika manaraka an' Jesoa mba halala ny tena toetrany ary manampy asika halala ny toetra mahazanak'Andriamanitra asika ary iena izany amin'ny fiainantsika andavanandro mba hahatonga asika koa ho mpampivondrona ho mpampiombona ho mpiandrony sara amin'ireo manodidina asika ry Jesoa Kristy zokinay io enao tokoa ny tena mpiandrony sara ka mahalala anay siraikiraiky ary izany ny fanantenana sy antoko anay amin'ity fiainana sarotra ty mangataka aminao ary zahay ampio ireo manaradianao akaiky de ny papa ny eveka ny pretra ny manokatena ny mpikarakara ny eglizy isasokaziny omeo ny tena finoana tokoa izy ireo ka hitoetra tanteraka aminao sy toeranao ka hamokatra be amin'ny alalan'ny fahafoizatenany eo amin'ny fiainany andavanandro engane zahay afoy tahaka anao ka ho zary hoe ove missionnaire vita batemy iraina anorotra eglizy tranoben'Andriamanitra ka zary fianakaviam-ben'Andriamanitra fratelli tutti olo raika ziaby zahay toy izany koa ireo mpitondra rehetra ranofo fandrindra ireo tompahefana amin'ity firenena ity mba ho fahefana toteny ka hitarika ny vahoaka ao anatin'ny valatokana ka hiatrika an'izao ady amin'ny fahavalo sy tamaso izao de ty korontana virus ty ka amin'izay ao anatin'ny fifampisimbinana ao anatin'ny fifanasoavana ary ao anatin'ny fikatsana ny soiombonana no entina miatrika an'izao krizy maro lafy etrenay izao ireo mpitondra anay tokoa ny hosilovy ny fanahy masina ka haikasaka mandrakariva ny soiombonana ampio zahay mba hery fo tahaka ny Pera sy Joany ary ireo apôstôly tahaka ny Victoire Somanarivo tahaka ny Lucien Boutvasoa tahaka ny chef frère Rafringa tahaka ny Benzine tahaka ny Jacques Berthieu ka sy avozy zahay fa anoy ny asan'i Jesoa mpiandrony tsara amin'ny toerana misy anay ka ho fanasina sy fahazavana ny zahay ho taranaka manorina eglizy trano manorina eglizy olovelona fa indrindra amin'izao vanim-potoana etrena izao krizy maro lafo vokatry ty korontana virus ty Masiny Maria reninay io mivavao anay mba ho perinakila velona tahaka anao izahay Masinday Josefa o mivavao anay mba samy anana fondray tokoa izahay fa indrindra ireo ray tena kaviana sy izay
mpitondra manana fahefana rehetra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nan'olotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.